Mandray anjara amin'ny fametrahana fitonina eto amin'ny firenena ny androm-panjakana ny anteny mera-pirenena zany io raha ny fanazavana izany entin'ny filohany zany anteny mera-pirenena izany Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy no soritany fa ny fitonina ihany no antoka ahafahan'ireo mpamatsy vola ho avy eto Madagasikara ary mampiasa ny volana eto amintsika. Le pacte de responsabilité manko zavatra raha fehezany amin'ny ankapobeny dia ninisie amin'ny fitonina sy fahamarinan'ny fitondrandraharaha eto amin'ny firenena zany hoe zany apaisement sy stabilité politique eto amin'ny firenena zay no tena fehezina ao amin'le pacte de responsabilité zany hoe tsy ho isy fandrahonana fanelingelenana eo amin'ny fanatanterahana ny asa satria hita fa ninino ny zava-misy eo amin'ny lafiny ara-politika raha ohatra ka tsisy ny fitonina ary tsy misy ny fahamarinan'ny toerana eo amin'ny lafiny ara-politika dia iza no voan'ny fiantraikany zany tsy ny mpanao politika tsy ny mpitondra fa ny vahoaka ka eo anatrehan'izany ny zavatra tena bangona amin'izy iny zany dia ohatran'izay mba hahafahan'ny raharaha izotra hahafahan'ny ny mpanatanteraka manao ny andraikiny ny mpanao lalàna manao ny andraikiny ary ireo moa samy misy ny fiapetra nomen'ny lalam-panorenana eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitry ny tsirairay ka mba hisin'ny fitokisan'ny mpamatsy vola ohatra avy any ivelany nareo mpiara-miombonantoka amintsika mba hatoky ka ny siny mpampiasa vola ihany koa mba hampiasa ny volany eto amin'ny firenena ka raha zay moa zany no misy dia lamina ny tany dia afaka ho isy ny mpampiasa vola ho tonga satria hanina fahatokisana izy fa maro ny toerana